antsika fiangonana milaratompo ary manolona antsika ny fahasoavana. Mandeha himbana antsika amin'ny filerana ny FFPM enina amby dimampolo amby telonjato 356 ny andiny voalohany sy ny andiny fahaefatra. Ary ny filerana faharoa kosa ny FFPM efapolo amby efajato ny andiny voalohany sy faharoa ary ny andiny fahaefatra. Dia neny mbola iantsika mamatra ny perikopantsika androana ao amin'ny Romanina toko faharoa. Romanina toko faharoa ny andiny fahaefatra sy ny andiny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy zany ianao, sa amahavinao miarin'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferana ary ny faharokoana, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona mahibe. Ampahafantarina ny soratra masina antsika ny zavatra izao ihany fa mbola ho tsara antsika. Mbola ho tsara antsika ary tsy misy afa-mandositra an'izany fitsaran'Andriamanitra izany hoy ny andiny faharoa. Ary raha ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra koa dia fitsarana marina, tsy tahaka ny fitsarana ity an-tany. Fa ny mbola ampahatsahivany soratra masina antsika koa dia hoe matoa mbola ahemotra Andriamanitra io fitsarana io dia satria manome fotoana antsika izy hibebahana raha manome fotoana antsika izy amoazana vao mendrika ny fibebahana. Mbola ho tsara antsika na antsika mbola hivavaka isaka tokony amin'izany hafatra izany. Tompo malalo mideranao, mankalaza anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be fahasoavana ianao. Dia raha koa izay fa mbola afatsy ny teninao andro hoe Andriamanitra be famindram-po, be fandeferana sy be faharokoa ianao Andriamanitra. Izany no mbola mahavelonay ankehitriny. Tsy mitsaratra ny misaotra anao izay fa fantatrao dia fantatrao tombony toetranay reto, feno faharatsiana kanefa tsy ankasitrahanao ny hahafatesana ratsim-panahy fa ny ialana amin'izany. Dia misaotra anao izay mbola mahamindra fo amin'ilay tompoko. Ary ankehitriny izay dia mifono anao amin'izay nanamavonay fonjainy amin'izay nanamavonay ny hareny ny famindram-ponao tompo. Satria tao anatin'izany izay dia manao tahaka ny jiosy fahiny, mihevitra fa satria hoe fiangonanao, satria novidianao manokana dia tsy tokony hahatonga sainanay hoe ampibebaka anay ny famindram-ponao aminay, mamindra-fo aminay mpamonjy eo. Dia aoka anao tompo hitaonanay hibebaka amin'ny alalan'ny teninao, ilay teny malefaka, teny mahitsy. Aoka anao hitaonanay hibebaka amin'ny alalan'ny fahoriana sy ny fitsapana koa izay hatranganao eo amin'ny fiainanay. Ambatahanay tompo ny fanahinao masina hiasa mahery ety anatinay, ampiakeloka anay. Fanahinao masina ampatsiahanay isan'andro fa izany fiakena heloka izany no dingana voalohany hiverenanay aminao Andriamanitra. Ianao hitaonanay amin'ny fibebahana fa aoka tsy hisy aminay reto ho isan'izay iraketanao fahatezerana amin'ny andro ny fitsaranao. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Rimano udami ireva
Ao amin'ny perikopantsika ihany ao amin'ny Lioka toko fahatelo. Lioka toko fahatelo ny andiny fahafito sy ny andiny fahavalo ry havana no andeha raha antsika mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa, ry taranaky ny mena rana, izy ny nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza vao mendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Amen. Raha manomana ny fiavian'i Jesosy voalohany Jaona mpanao batisa dia nitory tamin'ny jiosy. Dia nisy jiosy nanantona ka nilazany hoe ry taranaky ny mena rana, izy ny nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Mafy, tena mafy izany teny izany ry havana, fa mpiatsara velatsia reto jiosy reto. Nandray ny batisa izy niainy izay toriteny izy kanefa ny fony tsy araka izany. Ny antehitra fotsiny izy taminy hoe mahazanaky Abrahama azy, ary ny fombafomba mpivavahana dia ny tanterahany ara-pomba fotsiny. Dia nataony Jaona mpanao batisa izy hoe taranaky ny mena rana. Ankehitriny isika koa izay antsoina hitsenan'ny tompo amin'ny fiaviany. Mba tsika hangataka amin'ny tompo mba tsy ho isan'izay ataony hoe taranaky ny mena rana amin'ny fotoana izay hiverenany. Vavaka isika. Mandinika ny tenin'ny Jaona mpanao batisa zahay ray malalo. Dia mahatsiaro indrindra koa fa teny efa nataon'i Jesosy tamin'ny fariseo sy ny sadoseo izany, ry taranaky ny mena rana, mpiatsara velatsia. Mangataka izahay tompo mba tsy ho aminay izay ho ataonao hoe taranaky ny mena rana amin'ny fotoana izay hiverenanao. Mangataka izahay mba hiasa ty anatinay tsirairay avy ianao, dia hanafaka anay amin'izay fiatsaram-belatsia, amin'izay hafetsena ao anatinay amin'ny faharatsiana rehetra. Tsy hoe ho kristianina anarany fotsiny izay mpino vita batisa, manana asa fanompoana, kanefa ny fo tsy araka izany fa lavitra anao, mpanao fombafomba fotsiny ihany. Dia io ary tompo ny fonay ny fonay feno avinavina io ahitreo amin'ny fibebahana. Io koa tompo ny fanahinay feno tahotra, torotoro, feno fanahina.
asondroka asandrato amin'ny finoana tompo. Ny fanahinay feno fisalasalana mirorosaina aitsio amin'ny fanapahan-kevitra matotra anompo anao Andriamanitra. Dia tehiriza amin'izany fiavianao izany fa zavatra mampatahotra anay indrindra tompo, izany hoe rehefa hiverina ianao dia ho teneninao izay hoe ry taranaky ny mena rano. Fa tehiriza amin'ny toe-po mibebaka, tehiriza amin'ny fanomponanao marina izay. Ny anaranao Jesosy, amen. Ry Kristy panjakako ny foko anao ny feoko asandrato Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fahasoavany. Amen. Tonga mamangatsika amin'izao andro izao ny mpitandrina Andriambalohery Zafinakoto Asinarivo. Izy no président synodalitsika ary hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika zao atoandro zao. Dia faly izay paster mandray anao ary mirabanao sy mirarisoanao atanteranao ny adisy ny andraikitra rehetra saninao indrindra eo amin'ny sany sodaparitany. Dia sotranao izay ny amin'ny fandavatena sy finiavana lehibe ataonao amin'izao fiangonana izao. Sora tompoko, afaka apetraka isika. Alahady fa 12 ny volana Novambra taona 3 alahady izay natokany foibe FTKM hitrotsonambavaka ny fitantanana fananana anatin'ny FTKM. Nefa ihany koa natokantsika eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana ho fanokanana ny mpitendry ao amin'ny tokopira ampifity ary indrindra fitrotsonambavaka sy fanarahana azy ireo amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara ankira. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho amin'ireo rehetra ny riavana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araitsangana isika riavana hitera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fandarana arantsika amin'ity alahady ity dia fandarana avy amin'ny zareo avy ao amin'ny fifana ny fitantanana fananana FTKM. Hiaramaky ny salamo isika ho fidirantsika an'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy
amin'ny Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambony ranomasina, tambony rano nampitoerany azy. Iza no miakatra ny tendrombohitra Jehova, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay manandratra amin'ny fanahiny ho amin'ny tsy milainga na maninona tsy mitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandratany ianareo ry varavarana fahagolo, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagolo, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ary izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Iombom-bavaka sika ry havana, miterana sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Ianao tokoa no lay tia anay ka namonjy anay ary namorona anay mba hidera sy hanome voninahitra ny anaranao. Eny, hanambara ny fiderananao Andriamanitra, le Andriamanitra lehibe sady masina, Andriamanitra tompony izao rehetra izao sy manapaka an'izao rehetra izao. Eny Tompo, ndreto izay olona navotanao tao amin'i Jesosy Kristy zanakao, tafavory eto amin'ity tranonao masina ity, noho ny fahasoavanao sy noho ny indrafonao lehibe tsy mety ritra sy tsy mety tapaka eo anoloan'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izahay,
noho izany rehetra izany fa na eo aza ny zavatra maro mifaomaofao amin'ny fiainanay ny hamafy ny toe-javatra hatrehnay sy ny toe-piainana misy anay ankehitriny ianao dia mitahirany mandrakariva ka manome herim-po sy herim-panahy hiatrehana izany isan'andro misaotra tompo noho izany rehetra izany indro tsy hitanay ny teny entina maneho voninahitra anao Andriamanitra tsy hitanay ny teny entina maneho fisaorana anao Andriamanitra iza no mahalaza ny fiderananao manontolo iza no mahalaza ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao ary ny fiandrenanao koa mba raisory izay mipololotra eo amolotray mba hoanitra manimpofona ankasitra anao Andriamanitra fa hatolotray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Ankehitr'izao dia tonga eo amin'ny anjara ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ry havana. Ako hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hiranihira izay voalahatra. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao indray izahay ankizy sy tanora amin'ity alahady maraina ity fa omenao ny sakafo ny-panahy dia ny teninao izany. Teny izay enti mandresy lahatra fitaizana amin'ny fahamarinana ary handray izany fitaizana sy fanabeazana izany izahay. Koa aoka ny fahinanao masina hameno ny fonay mba hahaizanay mandray izany. Amin'ny anaranao Jesosy ny vavahana eto izany. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ny bokin'ny ohabolana toko voalohany ny andininy 10 no anjara tenin'Andriamanitra ho antsika ankizy sy tanora amin'ity anio ity. Ohabolana toko 10 toko voalohany andininy 10. Rehefa irahantsika mahita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka raha ataon'ny mpanoty ianao aza manaiky. Anaka raha ataon'ny mpanoty ianao aza manaiky. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Aza mba mety ho isan'ny mpanota rankizy sy tanora. Aza mba mety ho isan'ny mpanota. I Fanja sy Liva dia mpianadahy, zanak'olona manana ny ampy. Izy ireo ihany no zanaky ny ray aman-dreniny. Dia indray alahady tahaka ny fanao dia mandeha makany am-piangonana mivavaka izy ireo no entina ray aman-dreniny. Saingy ny ray aman-dreniny izy ireo kosa dia efa diakonina. Ka tamin'io indrindra dia fotoana ny fiheveran-draharaha ka dia mbola taraiky tany am-piangonana ny ray aman-dreniny fa izy da kosa dia nroso nody avy hatrany rehefa tapitra ny fanompoam-pivavahana. Rehefa tonga tany am-piangonana tany an-trano izy ireo rehefa avy any am-piangonana dia toa dino liva foana ny fampianarana ankizy sy tanora izay norenesiny tany am-piangonana. Fa rehefa tonga tany an-trano izy izay
fantany fa tsy taony ray aman-dreny herinandro mialohan'io alahady io anefa dia efa nisy zavatra notseritany mafy dia mba hividiany any dada sy neny baolina kitra izy. Rehefa izany dia nanao izay fomba rehetra izy hangalarana vola tao an-trano. Dia natahotra sy ny salasalana izy teo anoloan'ilay anabaviny satria zokony hifanja. Dia hoy izy mantsy an'ny fanja, ory fanja, za efa mba elany naniry hividianany dada sy neny baolina, efa mba niteny any dada ihany aho fa tsy mety mihitsy izy. Dia ahoana ozy izy fanja, ka mbola tsy manam-bola izy zany. Poika ozy izy liva, izy raha vao nandray volako, hitako mihitsy ny volany. Dia aiza izay volan'ny papa sy mama eo, aiza? Dao ange. Dia nasehony azy ny vola. Ndao ozy izy liva fa haka vola eto hividianako baolina, dia aza miteniteny amin'ny dada sy neny. Dia ozy izy fanja, nga adin'ny lany fampianarana 10 minitra isaky lalady androany, aza mba mety ho isan'ny mpanota. Finona moa ilay fampianarana 10 minitra ozy izy. Dia hoe anaka, raha ataon'ny mpanota ianao, aza manaiky. Ilazana izao dia mpanota satria mitaonay hangalatra sy tsikombakomba. Tsy mpanota kosa fa mba tia azo baolina fotsiny ihany. Ka aza mangalatra ary. Dia teo liva dia sanganehana ka tia azo baolina ary fanja. Mandehana miteny amin'ny dada, mangataka aminy, dia teneno aminy hoe efa mba nandray volona reo dada fa mba hividiany baolina izahay. Dia teo liva no nianana teo. Zao ary nafatra ho antsika, aza mba mety ho isan'ny mpanota tahaka ny liva. Fa izao ny teny soratra masina hoe anaka, raha atao mpanota ianao, aza manaiky. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa amintsika izy tanora kosa ny asan'ny fanahy masina hay andray izay afatra ampitaina amintsika. Amen. Hivavaka sika. Tompo, misaotra anao izahay no ny amin'izany teninao zany. Fa ianao Jesosy Kristy, ilay isakaizany tanora no mananatra anay mba hitahirizanay ny teninao ka tsy hahatonga anay ho isan'ny mpanota ka hitaona ny olona ho amin'ny faharatsiana sy amin'ny tsy fahamarinana toy ny fangalarana. Mahatoky sy mino izahay fa ianao Andriamanitra no hiasa mahery anatin'ny ankizy sy ny tanora rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Miaraka hivavaka isika. Tompo, eto am-pitsenana ny fiavianao, notominao izahay ka resinao, nosotominao ka resinao tamin'ny alalan'ny teninao.
misaotra Tompo fa ny fitiavana sy ny famindraponao no omenao anay, ary ianao no aloha lalana ny mpamaky ny teny, ampamiratra ny masom-panainy, ny hitondra ny afatrao, ny fanainao masina ne hiasa sy hanendry ny lelany, anambarany ny tena sitrakao marina, ary ny fonay mpiaino ho tany lonaka, hitsiriny ny teninao ka hamovoa tsara eo amin'ny fiainany tsirairay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky no Obadi 10:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Noho ny fampahorianan'i Jakoba rahalahinao dia ho voasaro-kenatra ianao ka ho fongotra mandrakizay. Tamin'ilay andro namitsahanao teny ampita, tamin'ny andro namaboan'ny vahiny fananany sy nidira amin'ny hafa firenena teo amin'ny vavahadiny ary nanaovany lokany Jerosalema, dia mba toy izany koa ny anankiray tamin'ireny koa ianao. Aza finaritra mijery ny andro ny rahalahinao amin'ny andro ahitany loza izay tsy misy toa izany, ary aza mifaly amin'ny taranaka Joda amin'ny andro andringanana azy, ary aza manao teny miavinavina amin'ny andro fahoriana, aza miditra amin'ny vavahadin'ny oloko amin'ny andro ahitany loza. Aza finaritra mijery ny fahantrany amin'ny andro ahitany loza ianao, ary aza manintsy tana haka ny fananany amin'ny andro ahitany loza. Aza manitsaka eo amin'ny sampanan-dalana hamono izay afa-dositra ianao, ary aza manolotra izay sisa aminy amin'ny andro fahoriana, fa efa atomotra amin'ny jentilisa rehetra ny andron'i Jehovah. Toy ny nataonareo no mba hatao aminao kosa, eny hitsingerina eo andohanao no nataonao, fa toy ny isotrohanareo teo an-tendrombohitra masina dia toy izany koa no isotrohan'ny firenena rehetra mandrakariva, eny hisotro izy ka hitelona ary ho toy ny tsy ary izy. Ho toizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka 7:1 ka hatramin'ny 7, ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 2:1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny taona 510 nanjakany Tibery Kaisara fony Ponto Pilato ny gobernora tany Jodia, ary Heroda ny mpanapaka tany Galilea, ary Filipo rahalahy no mpanapaka tany Iturisy Trachonitis, ary Lisania no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be. Dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra, ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy hitory ny batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany hoe: injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ny lohatsara rehetra hoditofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry, ary ny meloka ahintsy, ary ny lalana mikitotoana ao amarinina. Ary nofo rehetra hita amin'ny famonjen'Andriamanitra dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba hatao batisa: ry taranaky ny mena rana, iza nanoro hevitra anareo andositra amin'ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vao miendrika amin'ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe: manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamofo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay tsarainao ny sasany no anamelohana ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara azy dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, mo ataonao vafa ho afa-mandositra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao?
sa amavoinao ny aren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny famoram-panan'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fononao tsy mibebaka no iraiketa amin'ny fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana amin'ny fitsarana marin'Andriamanitra. Izay mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy, ho an'izay maharitra manao ny soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavenirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara. Amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana mahatratra ity alahady faharoa ato amin'ny volana novambra ity araka amin'ny fanolorana teny am-piandohana dia alahady atoka ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondrana mambavaka ny mpiandraikitra ny fananan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Filazantsara ka ny Luka toko 7 ka ny andininy 4 tapany 2 sy ny andininy 5. Fampatsivana ny teny ao amin'ny Isaiah-paminany toko 70 araka ny voatolotra ery ambany izany teny izany ry havana. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe injany misy feon'ny antso mafy ananefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakaleany. Ny loasa rehetra ho totofana ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry ary ny meloka ahitsy ny lalana ny kitaontaona ho amarinina. Ny fanahin'ny Tompo ane ry havana ampianatra antsika ary ampahitantsika zava-mahagaga ao amin'izany soratra masina izany. Teny fampiomanana ataon'ny Jaona mpanao batisa ny amin'ny hidirana amin'ny vanim-potoana ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy, manamafy izay efa faminaniana nentiny Isaiah-paminany ao amin'ny Isaiah toko 50 izao andin-tsoratra masina malona antsika izao ry havana. Fanomanana ny amin'ny hidirana amin'ny vanim-potoana ny famonjena
fanomanana ny amin'ny avin'ny famonjena ary famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Na ny Isaia 40 na zay ambareto dia samy hatarafana fa efa vonina ny famelan-keloka fa anjarantsika zanak'olombelona ny sisa. Ao amin'ny Isaia 40 dia misy filazana hoe lazao fa voavela ny elony. Zay vao mandeha zao teny faminaniana fitaomana hanamboatra ny lalan'i Jehovah izao. Eto amin'ny filazantsara kanilioka dia voalaza hoe ny rahana Jaona mba hitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Mialoha ny hibebahantsika dia efa vonina ny famelan-keloka, ary izany no tsy hiviny azo fijaliana. Efa maty i Jesosy mba ho fanavotana antsika, mba ho famelana ny elontsika, anjarantsika sisa. Tsy ianao amin'ny fiaviany ny tompo ka mibeba. Izany no antsoavo nataony Jaona mpanao batisa. Efa ao ny famonjena, efa io ny famelan-keloka, fatoriana ny batisa ny fibebahana. Tsy ianao amin'ny fiaviany ny tompo mibeba. Voalohany, areno ny lesoka. Ny faharoa, esory ny avinavina, ary ny fahatelo, ialao ny fahadisoana. Rehefa misy hoe fanamboaran-dalana dia anarana orinasa mpanamboatra lalana no ao an-tsain'ny maro angamba, miaraka amin'ny fiara be mpitrongy sy mpanalamaka ny atao lalana. Hitantsika zany, zany hoe tsy mora riavana, zany hoe hankatoa ny antso ny fibebahana. Mieritreritra fanamboaran-dalana sika, misy zavatra trongitrongisinao, misy zavatra hitsahana mafy ao mba hilemaka. Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalaka liany. Tsy mora izany hoe hibebaka, hiomana, hitsena ny viavian'ny tompo, hanamboatra ny lalan'ny tompo. Areno ny lesoka. Raha miteny hoe fanarenana ny lesoka dia ao anatin'izany riavana ny fitaomana ny fandinian-tena. Inona no tsy mety na tsy tomombana eo amin'ny fiainako na eo amin'ny fiainanao. Raha tokony ho ery ianao dia aty. Ny 5 tapany voalohany, ny loasa rehetra ho totofana. Eo no angalantsika ny hevitry ny hoe areno ny lesoka. Ny loasa rehetra ho totofana. Ilay somary nanao ohatran'izao anatin'ny firafitry ny vontany dia totofana. Hanjary hanentsika ny havon'ny sasany. Raha tokony ho ery ianao dia hay aty. Misy lesoka amin'ny fiainanao mandiny tena. Izany dia tsy mahavantana antsika mazana. Fa raha andeha hivavaka isika dia raisina ny Baiboly sy ny firana, homanina ny tena, fa tsy voadinika hoe ty za andeha hivavaka ty, inona mihitsy moa ny lesoka amin'ny fiainako. Ty za mpanompon'Andriamanitra ity, inona ny tsy mety, inona ny tsy fahatanterahako. Fa dia mandeha fotsiny isika dia ampahazarana tahaka ny Jiosy izay hitodian'ny Jaona mpanao batisa eto, ny amin'ny fombafomba, ny amin'ny fahazarana, amin'ny fanarahana ny fivavahana Jiosy. Areno ny lesoka. Anisan'ny lesoka tokoa riavana izany hoe mandeha ampahazarana fotsiny. Dia efa hoe tonga ny ora fiaingana dia ndao hiaingy. Mivony fiangonana dia hiditra. Fa ninona atao am-piangonana? Andiny tena isika. Jereo ny tsy fahatanterahanao. Hitsena ny fiavian'ny tompo isika. Hevero izay lesoka ao amin'ny fiainanao. Inona ny mbola tokony ho tratrarina? Aiza ho aiza ianao izao amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy.
mba tsy handeha ampahazarana fotsiny sika ry havana. Areno ny lesoka mandiny tena. Ny faharoa, esory ny avinavina manetretena. Hoy ny soratra masina eo ambany eo amin'ny 5, ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra hahetry. Esory ny avinavina manetretena. Toetra nanamarika koa ny jiosy, indrindra ny fariseo, ny fieverantena ho zavatra, ho masina noho ny rehetra. Ade ny avinavina ny evitena ho ambony, izany hoe tokony ho aty indray, fa mieritreritra hoe za aty. Zay ilay avinavina. Ahetreo ny tendrombohitra sy ny avoana. Teo areno ny lesoka, raha tokony hoe tsy ianao dia aty mandiny tena, fa izao esory ny avinavina, aza mievitena ho zavatra, saingy mpanompon'Andriamanitra ianao eo amin'ny anjara fanomponao, dia masina noho ny rehetra, ka mieritreritra koa fa afaka hitsara ny hafa. Masimasina kokoa nareo tsy mba zany. Mety amin'ny karazan-doko isalorana no hanavahana ny tena hoe zahay masina kokoa. Karazan-doko moa amin'izao dia manahirana. Ny lokon'ny havana alain'iza zao? Alain'ny LGBT. Ny havana izay voalaza tsara ao amin'ny Baiboly, fa mariky ny faneken'Andriamanitra, iravahan'ny tontolo manohitra ny sitrapon'Andriamanitra, fanambadiany lahy samy lahy, ny vavy samy vavy. Izany ny loko manamarika. Ny loko fotsy alain'ny manana firehana eo amin'ny lafiny fiarahamonina, manavaka, miavakavaka eny, izay ny karazany loko. Ka eto amin'ity soratra masina ity, esorina ny fieverantena ho zavatra. Tsy ny loko isalorana no inona, tsy izay fanaonao everinao malatsa-danja ny hafa amin'ny fitondran-tena, tao masimasina koa no inona, fa tsarovy ny diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra. Mafisitsika indraindray no hoe zay masina kokoa no ny zareo mpikarama ao amin'ny faritry tsara lalàna, mpivaroteny. Fa ahoana hoy Jesoa, ny mpijangajanga no mialohanareo ao amin'ny fanjakany lanitra, rehefa tsy hanetri-teny isika dia tsy ahazo ny fanjakany lanitra, tsy afaka hitsena ny famonjeny Jesoa. Esory ny avinavina manetretena. Aza mihevitra ny tenanao ho endry hoy ny soratra masina. Izany ry havana dia mety mpahazo atsika, izany fieverantena ho zavatra, satria mpitandrina dia masina koa noho ny rehetra, satria mananjara fanompona manokana dia afaka anao tsintsinina ny hafa. Satria izao na izao eo amin'ny fiangonana dia tsintsinina ny sasany, ary indrindra moa izay any ivelan'ny fiangonana dia azoko atao ohatrany tsy misy, tsy izy ireny. Ary tsy eo amin'ny sehitry ny fiangonana anatiny tahakantsika izao ihany, fa eo amin'ny sehitry ny fivavahana dia misy mihitsy antokom-pivavahana izay manao hoe tsy voavonjy ny fiangonana tahak'izao, tsy izy fiangonana tahak'izao. Ry havana malala, hitsena ny fiavian'ny tompo isika. Esory ny avinavina manetretena. Fa hitsena ny fiavian'ny tompo isika, amin'izao andininy 15 izao dia misy hoe ny meloka hahitsy. Ny meloka hahitsy, hialao ny fahadisoana. Ny lesoka harenina, ny avinavina, esorina, fa hialana koa ny fahadisoana. Mbola endrika isehoan'ny fibebahany izany ry havana.
miala amin'ny fahadisoana ny meloka ahitsy. Episily ny soratany Jakoba dia manambara mazava fa ny fahadisoana dia reto zavatra roaloha reto: ny tsara tokony natao nefa tsy natao, ary ny ratsy tsy tokony natao nefa atao. Tokony hivavaka nefa tsy nivavaka, meloka ianao. Tsy tokony hangalatra nefa nangalatra, diso ianao. Indraindray ny mahaseriny atsika dia ilay hoe afaka niala tsy nanao zavatra voarara. Inona ny fahadisoako? Zanga nangalatra, zanga nanao an'izao, zanga nanao an'izao. Fa ny fahadisoanao, ianao tsy nanome ny mahantra. Tokony hamenao fa tsy nanome. Ny fahadisoanao, ianao tokony tiany manodidina nefa ambetiteninao ny halako. Ny tsara tokony natao nefa tsy natao, ary ny ratsy izay tsy tokony natao nefa atao dia fahadisoana. Ao anatin'ny fitsenana ny fiavian'ny tompo, anankiray amin'ny fibebahana tsy tokony mahadonoina dia ny miala amin'ny fahadisoana. Aza tohizana intsony ny lalameloka, ndeha amin'ny lalana mahitsy. Aza izorana intsony ny lalandiso, aza atao fahazara intsony ny manao fahadisoana, ndeha mahitsy isika. Mandiana amin'ny lalana mahitsy. Antso atsika ry havana dia ny hoe tsenao amin'ny fiaviany ny tompo, ny tenany hitaonanao hibebaka tokoa, andiny tena ka hanarina ny lesiko amin'ny fiainanao, hanetry tena ka hanala ny avinavina rehetra amin'ny fiainanao, ary andeha lala mahitsy hiala amin'ny fahadisoana. Ao amin'ny Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana no hatanterantsika ny tena fibebahana marina. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo ampitombono amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Raha sitraka ao ry havako andeha hanamafy hatrany ny vavaka isika. Hivavaka isika, isaorana ianao Jesosy. Tonga amin'ny ora sy ny fotoana zahay izay hanehoanao fa ny famindramponao mipaka amin'ny olona rehetra. Ny fitiavanao sy hanavahanao na iza, ary indrindra tompo, raha ny fiainanay, ny zavatra iainanay, na fahasoavana, na fahasahiranana, na andro manjombona, na masoandro mibalika, na rivotra mamefy ora mikija sy ny hafa rehetrarehetra pahazo ny olombelona, sambatra zahay kehitriny fa hitenenanao ny soratra masina, hanambaranao ny sitraponao ry havana malalo amin'ny tompo dia mananitra fiarabanantsika rehetra trany ry havako. Tafahoana indray eto amin'ity fiangonan'Andriamanitra eto isotro tiavana ity isika amin'ity an'io ity. Arabaina isika rehetra. Pasteur moa efa niala tsiny fa izay raha teo no naniraka azy, ary dia isaorana ianareo ny amin'ny fandaminana sy ny fanekeny izany ry havako, satria asa imbonana moa ny atsika ato amin'ity synodam-paritany ity araka izany. Miaraba manokana ny amin'ny fity ry havako, satria tafiditra ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 20 taonany amin'ny fitia
dia manatanteraka an'izany fotoan'izany sika ary misy zavatra ho asehontsika eto na ny mpitendry zava-maneno na izy ireo izay mikasa andeha hitory ny filazantsara araka ny fanomejom-pahasoavana nomeny tompo azy any ampitan-dranomasina zava-dehibe iombona antsika fifaliana ato amin'ny fiangonana avokoa izany. Ravana malala raha nahatsikaritra ianareo dia somary mifangarongaro kely ihany ny perikope fitsikema tamin'ny teny io ty tsara zavaina ihany zany, betsaka mifanazavana betsaka mifanontaniana fa raha nahatsikaritra ianareo dia ny obadiny vakina teo satria inony ao anaty perikope ary ny oabolana ny voasoratra ato tsy misy mahadiso zany re afaka vazeny vakina rehetra isaorantsika n'Andriamanitra avokoa. Fa ho anareo izay nahatadidy ao anatin'ny fakazanan'Andriamanitra noho ny faharoapolo taona ny ampy fitiry avako dia ny salamo fa 4:30 andininy voalohany noho ny fidiny izy ireo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ry havana malalo amin'ny tompo Davida nanao an'izany salamo zany. Davida nenjehin'ny olona fampanompon'i Jehovah. Davida nandalo fahasahiranana maro vokatry ny fitadiavam-pahefana nataon'ireo zanany ka ny zanany naterany mihitsy no mamono azy, ny zanany naterany mihitsy ny mifofo ny ainy, ny zanany naterany mihitsy ny feno fahakalana azy, ny zanany naterany mihitsy sy ny manodidina azy indraindray izay ny karakarainy ny kolokolony napiny teo amin'ny fiainana ireny rehetrarehetra ireny dia mifofo ny ainy ka mitsangana ao fahavalony. Tao anatin'izany ry havako raha mijery ny soramany sika dia mody adaly Davida ary tsy voazao izy ny nanao an'io fa misy fomba maro natoron'Andriamanitra azy ny amin'izany, tsy hoe mody adaly amin'ny ahoana moa zany ry havako araka ny fombantsika olombelona fa izay angano tonenan'Andriamanitra azy na fanana tanteraka zany ara-velantsika eo iny. Ry havana malala fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany rehefa navotsitra Davida dia niteny izy ka nanao hoe isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ry havana malala amin'ny tompo mety samy manana zavatra manahirana avy-tsika tsirairay avy. Rehefa manompo an'Andriamanitra aza mieritreritra manao hoe milamina daholo ny fiainana, tsy zany fa ny fanompona an'Andriamanitra ry havako dia izao manoloana an'izay mety fahasahiranana, manoloana an'izay mety manjoanao, manoloana an'izay mety fanenjehan'ny olona, manoloana an'izay mety fanarabian'ny olona, manoloana an'izay mety aretina, manoloana an'izay mety fahasahiranana trosa sy ny sisa sy ny sisa ady ao atokantrano sy ny hafa rehetrarehetra ao mety misy zany aty am-piangonana dia mba meteza ho tahaka ny Davida. Ka rehefa mahatsiaro anao fa na inona atao tsy mitarainany hoe dia mijaly Andriamanitra dia arinao Andriamanitra dia afonao Andriamanitra fa inona ihany rety ry havana malala meteza hiteny tahaka ny Davida manao hoe isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ny amin'ny fitiry havako fantatro tsara zany efa nitondra teto amin'ity synodam-paritany ty tsy dia hoe nysosa teny fotsiny fiainana fa ireny rehetrarehetra reny sy hoary tany saina izay mety fahasahiranana rehetra dia karazany namolavilan'Andriamanitra anareo amin'ny fity zany ary ankehitriny 20 taona teoriana dia hoy ianareo isaotra ny Jehovah lalandava aho hoe ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ry havana malalo amin'ny tompo rehefa miala amin'ity tempolin'Andriamanitra ity isika an'io mandritra ny herinandro dia izao nitadio ny dikan'izany salamo nataon'i Davida zany dia misy zavatra anankitelo reto. Na inona manjo atsika aoka ho feno fisaorana. Na inona manjo atsika aoka ho feno fisaorana. Na inona iainantsika ny zavatra tsy hainao amin'ny fiainana dia fantaro ny tokony ataonao anatrehan'Andriamanitra. Ary ny farany na inona manjo atsika dia manolora tena manotompo hatrany. Ry havana malala ny voalohany ary dia izao na inona miatra aminao, miatra amiko, miatra amintsika kristianina dia izao aoka isika hidera ny tompo ka manao hoe isaotra ny Jehovah lalandava aho aoka ho feno fisaorana ny fiainanao io, aoka ho feno fisaorana ianao manoloana ny zavatra rehetra izay miatra
izany hoe isaotran'ny Jehovah lalandava zany ry havako dia voalaza matetika ato amin'ity boky ny salamo ity ary fanao ny mpanao salamo zany fa ny anankiray izay tena mahalaza azy misimisy kokoa dia andehana ho jerentsika ao amin'ny salamo izay nataon'ny Davida ihany ary fomba fiainan'ny Davida mihitsy io misaotra n'Andriamanitra na inona zavatra miatra aminy. Davida ry havako dia mbola nitaraina indray izy eto fanenjehana ary napahoriana noho ny amin'ny Jehovahandriamanitra izay tompony. Dia hoy Davida ao amin'ny salamo 120 jereo any baibolinao ry havako raha nitondra baiboly ianao, salamo 120 ka ny andininy 130 izao no natao Davida. Atombokitsika ao amin'ny andininy 120 tsy maninona zany. Hoy Davida ry havako amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao dia orsy mantr'Andriamanitra aoka ny famonjenao nanandratra akalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firanao ary idera azy amin'ny fisaorana. Ry havana malalo amin'ny tompo miresaka tokopiritsika etony amin'ny fity. Misy mpanompon'Andriamanitra ratsy ny micro, za tsy hira fa ratsy ny micro. Zany ny olana ho azy. Za tsy hira fa tsy mahazo akanjo mitovy takany amin'ny fity. Ary tandremo sao dia izy iteny mino fa tsy ny amin'ny fity rehetrarehetra no andeha any an-dafy. Sao dia izy iteny za raha zay mba ampy fity zany tsy mahita atsony. Za tsy nandeha any an-dafy nefa za mba ampy fity. Ry havana malalo amin'ny tompo, mazava ny zavatra rehetra. Aoka ho feno fisaorana ianao. Mitomany ianao, misaorany tompo. Mifaly ianao, misaorany tompo. Misy olana eo aminao, misaorany tompo. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany ny takin'ny tompo amintsika, izany ny takin'ny tompo aminao, izany ny lalovan'ny fiainanao isan'andro, misaorany tompo amin'ny zavatra rehetra. Izany fisaorana zany dia mifamatotra tsara amin'ny atao hoe vavaka. Andehana raha isika ry havako ny Kolosianina izay voalaza amin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Kolosianina 4 ao. Dia nanoratra i Paoly apôstôly, izao no voalaza amin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny andininy 5 ry havako. Izao no voalazany eo amin'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka napakaomponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany ny anantsona anareo tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Ny dikan'ilay fisaorana dia izao, aoka hanandram-bavaka hatrany isika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Aoka hanambavaka isika amin'izay fiainanao tokantrano, hanandram-bavaka isika amin'ny fiainan'ny fiangonana, manandrata-vavaka amin'ny fiainan'ny firenena. Fa ny fiainan'ny firenena ry havako antsika izao samy mana ny eritreriny, samy mana ny sainany, samy mana ny fanomezam-pahasoavana meny tompo azy. Fa izao ny mampiombona atsika, ny mahay atsika, ny mahamalagasy atsika, mahakristianina atsika, mahafiangonana atsika dia izao aoka ho feno fisaorana. Ary mazava tsara io, tsy manapaka ao ampon'ny olona tsy mba misaotra an'Andriamanitra, tsy manapaka ao ampon'ny olona izay manao ambany zavatra ny fisaorana an'Andriamanitra ny fiadanan'i Kristy. Dia mandiny teny isika ry havako fa ilainy zany rehetrarehetra zany. Ary Paoly apôstôly dia manamafy an'izany satria filazantsara ny fisaorana ny Kolosianina ry havako, ny epistily ho an'ny fisaorana. Dia noho eny ry havako ny voalazana eo amin'ny 2 eo aloha eo ihany, 2 andininy 7. Izao ny voalaza ny Paoly apôstôly eo amin'ny Kolosianina 2 andininy 7. Ary taky eo amin'ny andininy 9, rehefa mandray fanasan'ny tompo anao dia voatonona matetika ity, ko tahaka nandraisanareo an Kristy Jesosy tompo, dia mandehanao aminy araka izany koa, ka mamankatsara sy miorona mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo, ka mahazo amin'ny fisaorana. Atokopira amin'ny fity mandeha ao amin'ny Kristy, atokopira efa nampianarana amin'ny tompo ianareo, na ny mandeha any ampitan-dranomasina, na ny mpitendry zava-maneno, na ny tsy mandeha noho ny fandaminany samihafa, mety fandaminan'olombelona ihany zany. Fa izao aoka ho feno fisaorana isika, aoka ho feno fivavahana isika. Izay mba mandeha dia mivavaka ho any izay tsy mijanona, ary izay mijanona dia mba mivavaka ho any izay mandeha. Zany eny ny zava-dehibe ry havako ary ilainy zany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, maditra ny zanakao,
aoka ho feno fisaorana ianao mivavah amin'Andriamanitra. Tsakajanga mivadinao, aoka ho feno fisaorana ianao mivavah amin'Andriamanitra. Zany no tian'ny Tompo antsika rehetra miavako. Ninninona zavatra misy eto amin'ny fiainantsika, aoka ho feno fisaorana. Ny fisaorana no atao velohan'ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa riavako dia izao, ankoatran'ilay hoe aoka ho feno fisaorana isika amin'ny fiainana rehetra, izany voalazan'ny Salamo 5:30, isaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Dia mbola misy zavatra anankiray riavako ty. Ny faharoa dia izao, fantaro izay anomponao an'ny Tompo. Fantaro mandrakariva izay tokony ataonao, anomponao an'ny Tompo amin'ny zavatra izay tanterahanareo. Ry havana malala, betsaka ny zavatra izay iainana, betsaka ny zavatra maningina. Fa hoy Davida, izao ny zavatra misy izay iainako, eo ambavako mandrakariva. Dikan'izany riavako dia miteny hoe nalazain'ny olona dala, jerenareo afamodinanao adala dia nanao takan'izao, kanefa mivoaka n'io vavako, tsy fanompanan'Andriamanitra, tsy fitenenany ratsy an'Andriamanitra, tsy hanenjehako anareo ry Abimeleka, tsy hanaratsiko anareo ry Abimeleka, fa ny mivoaka n'io vavako io dia fiderana mandrakariva. Fantatry Davida ny tokony ataony riavako, ary zany no mahafiangonana antsika. Fantaro ny tokony ataonao raha miteny izany Salamo 4:30 izany. Raha ny riavako hoe ao amin'ny bokin'ny Josoa ao amin'ny bokin'ny Josoa ao riavako dia misy an'izao. Ary aloha ampitsara ny bokin'ny Josoa, nanahirana ny fiainana, mbola tao anatin'ny fahatanyrano Josoa rehefa nanambady aman-janaka izy. Inona no ataony? Satria mikomy ny zanak'Israely manoloana ny etraketraka nataon'ny Egyptianina sy ny hafa rehetrarehetra. Sahirana izy. Fa hoy Josoa, rehefa nanao teny farany eo amin'ny Josoa 4:20, ary atsika izany andiny soratra masina zany dia ny eo amin'ny andiny ny 5:10. Dia hoy Josoa manao hoe andiny 4:20 sy ny 5:10 riavako, ko ankehitriny matahoran'i Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay nitompon'ny razanareo tany an-dafin'ny Ongy sy tany Egipta ka manompo an'i Jehova. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehova, dia vidionareo anio ary izay ho tomponareo, na ny Andriamanitra izay tompon'ny razanareo tany an-dafin'ny Ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany nenanareo, fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehova izay. Fantatro ny ataoko Josoa, tsy maninona fa miteny ianareo ihany vidio ny Andriamanitra izay tompontsika, kanefa mora tsy mety aminareo zany. Dia izao tsy maninona fa izao sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehova izahay. Izao sy ny ampy fity, ny sotro fitiavana sy ny ampy fity hanompo an'i Jehova, sotro fitiavana sy ny dekona sy ny lolona hanompo an'i Jehova, sotro fitiavana sy sampana fifoazana hanompo an'i Jehova, sotro fitiavana sy mitendry zava-maneno ny mpihira rehetrarehetra andao hanompo an'i Jehova. Fantaro izay tokony atao riavako. Ary rehefa manompo an'Andriamanitra, tsy ny tokony ataon'ny olona no zava-dehibe, fa izay tokony ataonao eo ambany fitarihan'i Jesosy Kristy arak'izany. Dia hoy Jesosy manoloana ny fampianarana rehetra, raha izy riavako ny Jaona 5:7, aitsika loatra zany. Ny Dorcas tena mahay an'itony, fa teny falevan'ny Dorcas tony mandraky ny androany. O Jesosy Kristy Tompo, eo amin'ny Jaona 5:7 ka ny 4, isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Havana malalo amin'ny Tompo, mahafantatra tahaka an'izany tsika. Inona ny tokony ataoko ato amin'ity fiangonana ty? Inona ny tokony ataoko? Hitoro ny filazantsara. Ianareo ampy fity mivavaka mba ho tonga somatsara ny ampitan-dranomasina ny ianareo havita ny zavatra rehetra. Fa saingy izao, inona ny tokony ataonareo any? Tsy hoe vidy telefônina bebe any aloha mba misy karta mba hanalovana selfie maromaro. Tsy zany, fa ny fitoriana ny filazantsara, ny tondrana ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izay atao rehetra any amin'izany toerana zany. Mila mahafantatra izay ataony ny fiangonana ankehitriny riavako. Tokony ho fantatra zany.
mila mahafantatra izay tokony ataon'izay mpitandrana, mila mahafantatra izay tokony ataony isika rehetrarehetra atao nivon'ny fiangonana mba ho tsapatsika tsara fa tena mpanompon'i Kristy marina isika, ka isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola tandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Hainareo tsara zany olona miasa amin'ny alina zany tsy le hoe miasa amin'ny voalahatra amin'ny fandamina amin'ny programa, fa ny olona miasa amin'ny alina matetika ato dia ny olona manao ratsy, ny mpangalatra. Izy koa miasa amin'ny alina, mpamosavy. Ary misy olona tena miteny zay tsy mba miasa amin'ny alina zany. Zaho atsy miteny akory sanatriany va hoe ratsy daholo rehefa miasa amin'ny alina, fa misy maintsy hoe manao vonjovona sy ny hafa rehetrarehetra, ny mpiamina sy ny hafa rehetrarehetra. Fa saingy izao mba fataro ny tokony ataontsika ry havana, fataro zany, ary ezaka mandrakariva kokoa ao arinan'ny 20 taona ho avy ndray sy nomeny tompo anareo ampifitianareo amantatra inona indray ny tokony ataontsika ato anatin'izany atokopira izany, inona ny tokony ataoko amin'izay ataoko rehetrarehetra arak'izany. Misy ry havako izay foana moa voateny satria atokopira voalazatsika eto, misy olona ry havako, misy fifazana moa, misy asa fifazana androany tezitra amin'izay mety mahatezitra azy eo noho ny ataon'ny olombelona anankiray, fa sa tsy hanao asan'ny mpiandry tsony, fataro izay tokony ataonao. Misy olona za tsy hira tsony, fataro izay tokony ataonao. Misy olona za tsy hitendry tsony, fataro izay tokony ataonao. Ary azan'ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny tompo anao no tsy ataonao, kanefa tsy ireo rery ihany. So dia isy ilaza indray eto hoe zany ny any tsy mba hidirako sampana, tsy mahavoa mihitsy ny toroteny pesy zany. Fa ianao mipetraka eo io fataro izay tokony ataonao. Mihira ny olona aza mivandravandra mijery plafond fotsiny. Misy tsy mihira aty am-piangonana ry havako, tena tsy mihira. Hoy izy mijery le vadiny fotsiny etsy, jejereny ohatr'izao. Anao rakitsika rehefa avy eo, ary mino fa tsisy anao an'ity tsony. Misy ny olona rehefa mandeha ny rakitra dia le olona manao rakitra ny jereny, fa tsy mihira izy. Fataro izay tokony atao. Fahatelo farany ry havako dia izao, roa zay ny lesona azontsika amin'ny fiainana rehefa misaotra n'Andriamanitra isika dia aoka ho feno fisaorana, ary fataro izay tokony atao. Fa ity avozo mandrakariva ny fanoloran-tena, avozo mandrakariva ny fanoloran-tena. Mahazava neny nataon'i Davida ry havako hoe teo ambany vahoany Abimeleka izy, Abimeleka manam-pahefany, Abimeleka afaka mamono azy, Abimeleka tena tsy mifaditrovana, tena mahafantatra tsara mihitsy fa tena afaka mamono ny Davida izy. Ka tsy hoe sanatriany vava hoy ny tanora nanao fikafika fotsiny izy mody dala dia lasa navoaka, tsy zay. Fa ahoana nataon'i Davida? Isaotra an' Jehova lalandava aho, ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Tena navaoziny indray ny fanoloran-tenany. Fa izy tsy mitena alao anginy, alao tsy miteny tsony, navaoziny ny fanoloran-tenany. Izany ny tena ilaina amin'ny andro ankehitriny ry havako. Kristianina manavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina ry havako, Romanina 12, haitsika izany. Romanina 12, izao no lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompompanahy mety ataonareo zany, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana anao ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay sady tsara, izay tsara sady akasitrahana no marina. Manolora tena mba ho masina eo anatrehan'Andriamanitra, manolora tena amin'ny fanavaozana ny filazantsara, fanavaozana ny saina, manolora tena mba hamatarana ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro ka natateranao zany, manolora tena mba hanao ny tsara mandrakariva, manolora tena mba hakasitrahan'Andriamanitra fa olo marina ianao amin'izay ataonao naiza naiza eo aminao avinao rehetra. Zany nandrasan'ny tompo amintsika, mba ho masina ianareo ampifity rehefa tonga any, ho marina manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny hafa rehetrarehetra. Manahirana ny ry havako izy ity
tsy miteny amin'ny fitindray ahy eto manahirana izy ty rehefa mba makany amin'inyreny toeram-pitsangatsanganany reny tsika andeha atao hoe makany 10 pointy misy an'la zanatsika le STK-sy ny anyreny la tokopiry reny izy ndray ny miogaoga nefa izy mpitoro filazantsara za tsy mani izy ndray ny manao randrana rasta rehetrarehetra ty oursin sy ny karazany zany le mpitoro filazantsara manao an'le sarisary rehetrarehetra io tsy hoe ratsy akory zany raha mba eo amin'ny fiainam-pianakaviana fa rehefa mitondra ny anaran'ny Kristy ianao fatary zay tokony ataonao ary avaozo mandrakariva ny fanoloran-tenanao ao amin'ny romaninao ihany ry avako ny toko fahenina dia misy zavatra ambaran'ny Paoly apôstôly ary mampianatra antsika zany milohan'ny amaranako izao tenin'Andriamanitra izao manahoana moa ny fahafahany mino manoloana an'izany fanoloran-tenan'izany amin'ny herin'ny ota ary indrindraindrindra ny ana-masinana azy dia jerevo ny romanina toko fahenina ry avako dia ny 9:17 sy ny 9:19 zany hoe dingango kely eo amin'ny 9:17 ny vakiko aloha dia eo amin'ny 9:19 izao ny voalaza ao ry avako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atongoka amin'ny 9:20 ko aza velany io tanjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany ary aza manolotra momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana fahatolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona ary momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra dia ry amin'ny 9:20 dia zao no nataony miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinareo fa tahaka nanoloranareo ny momba ny tenanareo mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna hatateraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hataterahany fahamasinana ry havana malala amin'ny tompo ny anaran'ity fiangonana ity dia hoe isotry fitiavana tsy misy fitiavana raha tsy misy fahamasinana tsy misy fitiavana raha tsy misy fahamarinana tsy misy fitiavana raha tsy misy fanoloran-tena ho antsika rehetra izany no ambaran'ny tompo amintsika samitsika mandinga izany tenin'Andriamanitra izany fa ombanao amin'ny tompo koa mahireza ry havako fa mitatana antsika izany Jesosy Kristy izany ary tsy anganongano zany fa eo anilanao mandrakariva izy ka ho feno fisaorana ianao ho fantatra ao izay tokony ataonao ary hanolo tena mandrakizay ianao na inona miatra sy atrehana eo amin'ny fiainana amen. aoka iombam-bavaka sika ry havana ry Andriamanitry ny famonjenanay io Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao mitaona anay mba ho amin'ny fitsenananao amin'ny fibebahana sitrakao izahay tsy hanana avonavona sitrakao izahay hanana fanetrentena sitrakao izahay hiala amin'ny faharatsiana rehetra izay mety mbola mamatotra anay kanefa indrisy miariary loatra eo anatrehanao ny toe-piainanay ny toe-pananay ny fitondran-tenanay ny fiheveranay ny momba anay manokana eo anoloan'ny mpiarabelona aminay mandrakariva dia mihevitena ho masina no ny afy izahay tompo ankehitriny manatona anao amin'ny fombebaka izahay mahatsiaro teo anatrehanao ny tsy fahatanteranay koa avao izahay mba ho tonga olona vonina hitsena anao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjinay ilay ho avy hitsara n'izao tontolo izao tompo aoka ny fananao masina hameny ny fonay ka hitaonanay ho amin'ny fahatsarana rehetra mahatoky sy mino izahay fa rehefa miaiky ny fahalemenay sy ny tsy fahatanteranay eto anatrehanao Andriamanitra mahatoky sy marina ianao ka mamelanay
ary manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Azo amin'saina korona mahatsiaro izay rehetra mety ho adalanay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana handray ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, hataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely? Hataoko ahoana no fanao anao tahaka ny Adma? Hataoko ahoana no famehitraka anao tahaka ny Zeboaima? Mena ny foko, mafy loatra ny alahelo-ko, tsy anontony fo aho, na andringana ny Efraima intsony, fa Andriamanitra aho fa tsy olona. Dia ny ray masina ho aminao, ka dia tsy ho avy amin'ny pahatezerana mirehitra aho. Faralehilahy namaly azy hoe, ilay nasitranano anao tamiko hoe, ento ny fanirianao, ka mandehana. Ambara ry havana, fa voavela ny eloko areo noho ny anaran'ny masina, mety rano tompontsika. Amen. Ny olona voaveleloko ry havana
dia tsy menatra fa sahy manambara ny finoana eo atrin'Andriamanitra sy ny fiangonana ko andeha isika hiombo-po mampanahy hanambara ny finoantsika amin'ny fanekam-pinoana laharana faharoa manao hoe isika mino an'Andriamanitra ray tsy tompony mpanao lanitra sy ny tany andriamin'ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary Jesosy Kristy zamporay zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy nareny izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Verjiny dia tonga olona izy nohombona tamin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny ray avy any ny haviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia miteny tamin'ny vavany mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Antsoina ihany koa ny filohan'ny sampana fifoazana hiakatra ety azafady. Tsangany Victorienne ampifitia iara iredina ny teny faneva nakalazantsika an'Andriamanitra n'izao faharoapolo taona izao ny tsangantsika ry havana ho tenentsika mafy ny teny faneva fankalazan'Andriamanitra noho ny faharoapolo taona ny ampifitia manoto izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe isaotran'i Jehovah laladava aho hoe eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy salamo faefatra amin'ny telopolo andiny voalohany amen. Petraka ianareo mankalaza an'Andriamanitra noho ny faharoapolo taonany ny ampifitia itsahivina aminao fa ny ampifitia dia fanafoezan-teny ny a antoko ny pi pihira ny f fifoazana ny i isoky ary ny tia avy amin'ilay fitiavana atoko pihira fifoazana isotro fitiavana zay ny tika ny ampifitia roapolo taona katroka amin'ity taona ity ny ampifitia alahady faharoa ny volana novambra 3 nitokanana zany nanokanana zany atoko pihira zany teto amin'ny fitandremana nitarihan'ny ray aman-dreny pasteur Yarzona zay toniany sampana fifoazana foibe tamin'izany andro zany ary pasteur Nivomboangy no mpitandrina délégué mpanampy teto isotro fitiavana isorana ny tompony amin'ny asa rehetra tanteraka nahitrizay roapolo taona zay miezaka mitoro ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'ny hira ny teny ny asa ny fitondrantena amin'ny atao sakalady ny ampifitia dia mitoro ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo amin'ireo fitandremana fiangonana sampana miatso azy telo nisan'ny tsangam-baton'ny faharoapolo taona ny ampifitia ny voalohany dia ny fanorenana ny fiangonana FJKM manotohy be vavolobe ny fitiavana eny Ambohidratrimo araka ny fandaminana ny bronze notaparitany isaorana ny tompo fa vita soamantsary raha ny fiangonana zany 30 metatra ny alavany 30 metatra ny sakany misy sous-sol ao ambanin'ny altara sy ny pilipitra notarihany ray aman-drenitsika président synodal tamin'ny sabotsy 17 oktobra niaraka tamin'ny flo mpanampy laïka avy ao amin'ny foibe FJKM ny tsangam-bato faharoa dia ny mpitendry ny ampifitia zay atokana
androany tsy mbola nanana mpitendry ny amin'ny fity hatramin'izay ary tahaka ny koralina rehetra zay mitory firazantsara dia rehefa manao fitoriana ankiran'laiva le tendrena zany dia tsy maintsy manakarama mpitendry professionnel ireny dia mahatsaro sahirana amin'ny lafiny maro na ny lafiny vola fosiny ary satria indraindray dia mahatratra ny amin'ny 200 000 ariary ny karamany mpitendry anankiray mandritry ny asa fitoriana anankiray faran'izay mora dia ny any amin'ny 80 000 ariary ny karamany reny mpitendry reny ary indraindray ny ampy dia tokopira fifoasana dia sahirana na ihany satria indraindray maimpitoka le mpitendry mamy le mpitendry ary tsy azonao rana amin'izany satria izy tsy sampana fifoasana miaraka aminao tsy mpikambana miaraka aminao fa mahay sy professionnel fotsiny ary mahafantatra an'izany reo namanay maro misy tongeto zao no koralina miara mitory reo samy mahafantatra an'izany dao le sahirana rehefa tsy manana mpitendry le mpitendry koa nefa tsy afaka ny hoe tonga dia hitendry reo daholo rehefa mahay mitendry fa tsy maintsy maezaka mahenzika anao le lenta sy fahaizana mitendry na apetraka tamin'ny tompo riavana reo ankizy mpitendry reo tsangam-bato ny 20 taona ny ampifity efa no manana ditry ny 2 taona mahery reo nampianarana tany amin'ireny toerana fampianarana mitendry rava-maneno reny nitezaina ara-panahy nampahafantarina tsara fa asan'i Jesosy no atao satria mahafantatra tsara koa izahay ny problema mpitendry fa rehefa sendra mpitendry mamila fily zay ianao izy no andrasana tsy anao izy raha tsy misy zao tsy anao izy raha tsy misy zao dia nezana ny taizy ireo ankizy ireo hoe Jesosy no miantso Jesosy no maniraka asan'i Jesosy no atao dia manaiky izany ianareo amin'ny fandaminana rehetra ary ny farany ny tsangam-bato fahatelo dia ny fanoloran-tena mpikambana rehetra hitomba amin'ny fanompona hitomba amin'ny fanoloran-tena hitomba amin'ny fitoriana filazantsara ny Jesosy Kristy tompo ho an'ny olombelona rehetra dia miezaka manao izany moa ny ampifity amin'ny fitoriana maro samihafa araka ny natao efa voatety ny ampifity daholo Madagasikara zay tsy tanteraka dia le tenin'ny tompo hoe vavolombeloko ianareo manomboka eto Jerosalema Jody Samaria hatrany amin'ny farany tany isaorana ny tompo riavana ny amin'izay andaminany ao anatin'izao 20 taona ny ampifity zao na ahafahany niaraka tamin'ireo membre fondateur ny ampifity mipetraka any ampitan-dranomasina anatanteraka fitoriana ao a France sy any Allemagne manomboka amin'ny alahady herin'ny androany 19 novembre hatramin'ny 2 décembre ho avy izao toerana maromaro ny fandaminany reo ankizy ireo any an-toerana amin'izany fa dia efa miomana ny amin'izany zay raiky amin'ny 20 mianaka izay satria izay ny fandaminana farandrareo avy any ary ny ankizy izay mandeha marina fa eo ny kriterany hoe mifeo eo ny vety fahazotoana maro samihafa fa mianto-tena mandofireny izy ankizy mandeha ao anatin'izany tournée évangélique zany ny tombony fotsiny reo ankizy ampifiteza mikarakarany an-toerana dia tsy maka vola aminay fa dia manomana ny zavatra zay tsy mora fa sarotro tsy moramora le mandeha mitory filazantsara ny dafy manakoralina tahaka izao fa tena sarotra amin'ny lafiny fikarakarana amin'ny lafiny ara-bola amin'ny fanamanana rehetra fa isaorana ny tompo ny amin'ireny mikarakara reny ary dia mangatabavaka aminareo zay ny antony fotoanandroany mangatabavaka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny ray aman-dreny président synodal mpianaka finontsakanavaka ny mpiandry namana ny mpiara-manompo isika rehetra eto amin'ny fitandremana sotro fitiavana hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompony andehanana any riavana andravany asany devoly sy ny asa maizina amin'ny anaran'le Jesosy Kristy tompo efa niantso anay sy nisafidy anay amin'ny asa tsara ampahery ny vahoaka an'Andriamanitra koa nefa hitona olona maro any an-danitra hiara-paly amintsika hanana an'le fiainana mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ho any Andriamanitra hery voninahitra amen. dia Andriamanitra irery tokoa nomentsika voninahitra araka izany dia avako mialatsiny foatra misy serikely ry avako koaka matetetika izao ary dia miangavy anareo tompona andraikitra aho mba hiantso ny mpitendry zava-maneno hitsangana ito amin'ny ilany eto ary rehefa tonga ety ireo dia ny braoan'ny ampifity no hitsangana ihany koa ery amin'ny ilany ery satria ho ampiarahantsika na ny fanokanana ny mpitendry zava-maneno sy ny fanolorana azy ireo sy ny fitsofandrano ny ampifity zay andeha ry avako rehefa eo amin'ny fotoana rehetra
araka ny vavolaza teo zany tsy ny raiky amin'ny roapolo ihany no mitsangana fa mitsangana eny am-pitoerana avokoa ny amin'ny fity rehetra rehefa natateraka izany fotoana izany sika ka miangavin'ny tompona andraikitra iantso n'ireo mpitendry zava-maneno dia iantso ihany koa ny biraoany amin'ny fitia etsy amindilany akavietsy. mandrosary ny biraoany amin'ny fitiry avy ireto ary ireo mpitendry ny ampy fitia zay tokatsika androany raha matokely ravonjatovo fitia fandresena raha mily manitra izy no vehivavy tokana ao anatin'ny mpitendry clavier. Faharoa Andriany Aina nomena Rotsy Ajaina mpitendry clavier. Fahatelo Rasolofo Manana Hery Mampionina Tantely Mamitaina mbola mpitendry clavier ihany, telo nisan'ny mpitendry clavier. Fahaefatra Rakoto Niaina Tiavina izy no deuxième guitariste mpitendry gitara faharoa, deuxième solo filaza azy avokoa izany. Fahadimy Ramahavaly Soa Niando Mahery izy no mitendry ny gitara basse. Fahaenina Randria Mirindra Ony Santratra Fanantenana izy no mikirakira ny batterie. Ary farany Randria Manampara Zo Enikaja izy no premier solo, premier guitariste au niveau ny ampifitia. Pikambana ampifity daholo reo ary mpiangona ito sotritiavana. Riavana malalo amin'ny tompo miangavy atsika mpikambana rehetra amin'ny amphity zany itsangana eny am-pitoerana riavako. Fifaliana mandrakariva ho an'ny fiangonana riavako arakaraky ny tompanomeja-pahasoavana sy ny tokom-panompona zay omeny ny tompo sy atsony tompo azy ireny no azahoantsika misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny atoko-pihira ampifitia sy ny sampana fifoazana sy ny fiangonana FTKM isotro fitiavana ny amin'izao fanokanana sy fanolorana ireto zanatsika ho amin'ny fitendrena zava-maneno ho an'izany atoko-pihira zany ary ianareo amin'ny fity ihany koa izay mikasa ny an'olo tena andeha hitory ny filazantsara any ampitanany masina araka ny fanambara teo. Ankehitriny dia mifaly misaotra an'Andriamanitra isika fa nomen'Andriamanitra valim-bavaka ary nomeny fitahiana sy fahasoavana ny amin'izay nataontsika amin'ny alalan'ireto mpitendry zava-maneno reto sy amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra andeha hampita hitory ny filazantsara. Ho aminareo mpitendry zava-maneno ny tenin'Andriamanitra izay atolotry ny tompo aminareo, ho valy no fanoloran-tenanareo, mangataka aminareo zay rahalahy, mangataka aminareo mba andeha miendrika ny fiantsoana zay ny antsoina anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehmpihavanana. Amen. Ho anareo ampifity kosa izay mikasa handeha hiampita ranomasina dia izao ny tenin'Andriamanitra izay atolotry ny tompo ho anareo rehetra. Isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa hataony ho tanteraka. Amen. Itsangana sika fiangonana rehetra hivavaka riavako. Hivavaka sika. Faly misaotranao mandrakariva izahay ry Tompo, lohany amin'ny fitantananao sy ny fanampianao anay, ka nahazahoanay vokatra feno fifaliana dia ny 20 taona ny atoko-pihira eto amin'ny fiangonana ny atoko-pihira ampifity zany. Mihon'izay fa ny famindram-ponao sy ny famelan-keloka avy aminao dia efa niaina ny reto zanaky ny fiangonana reto. Ary ankehitriny anatanteraka ny fanolorana sy ny fitokanana ny reto mpitendry zava-maneno reto izahay.
avy aminao ny fanomezam-pahasoavana ary saorana ianao ny fikarakarana rehetra ny rany fiangonana sy ireo sakaiza sy ny hafa rehetra nanoana ary indrina ny fanolorantenan'izy reto zanakay reto ka hafanana natateraka izany. Jesosy Tompo, mpanomponao ireo ao anatin'ny fahatanorana koa inona isan-tenainay fa ianao Jesosy Kristy Tompo no hitantana sy hitsinjo azy, hivemina azy amin'izay fanolorantena andamina ny fotoanany azahoany manolotra ampitiavana ny fitantanana ny andavanandrom-piainana sy ny fanompona ty anivon'ny fiangonana sy ny hafa rehetra. Dia mahatoky izay fa tsy ho verimaina ny fanolorantena tahaka an'izao fa mba hahafahana midera sy mankalaza anao mandrakariva tokoa ho voninahitry ny anaranao Kristy irery ihany. Ary mintsy mananteny izay fa ianao Jesosy Kristy Tompo no antony ihany koa ahafahany zanakay manatanteraka ny fandehanana hitory ny filazantsara. Isaorana ianao Jesosy Kristy Tompo ny fikarakarana rehetra ny tanterahana teto toerana any ampita izay andray azy ireo fa ny voninahitra ao no hibaribary amin'izany lavitra ny lalana mbola mety manavia kanefa kosa rehefa manaraka anay ianao ary kininay aminao ny lalany reto zanakay reto dia ho zava-dehibe tokoa izany. Ny angatahanay ry Tompo dia izao, raha mbola velona koa izahay dia hanompo anao Jesosy ary lozanay raha tsy mandeha mitory ny filazantsara izahay fa ny fanomezana izay nomenao ankehitriny dia avy aminay izany rehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Hipetraka ny fiangonana fa ny amin'ny fity mbola mitsangana ry havako. Mitodika aminareo mpanompon'Andriamanitra izay mpitendry zava-maneno ao anivon'ny atokopira amin'ny fity ary izahay. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia mandray tanana anareo izahay ary miarahaba anareo ihany koa ary manambara fa ianareo zao no mpitendry zava-maneno eo anivon'ny antokopira ampy fity eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fitandremana isotro fitiavana ary dia manolotra anareo ho amin'izany fanompona izany izay ny fidianan'ny fiangonana anareo zahay sy ny antsony tompo anareo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mitodika aminareo kosa izahay ry ampy fity rehetra izahay mikasa handeha lavitra handeha hitory ny filazantsara. Tady teo fa ny tompo no efa nilaza taminareo fa ny mpanompoka efa nofidiko tsy mba hariko koa dia ho tantaniny tompo any nidianareo ary ho tanterahany aminareo ny tsodranomasina izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe mitahanareo ny tompo ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanany. Amen. Dia ambara ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa mitsodrano anareo mpitendry zava-maneno atao anatin'ny amin'ny fity izahay aleo alasana amin'ny asa fanompona ary mitsodrano anareo amin'ny fity izahay amin'ny fikasana rehetra tsy ny any ampitan-dranomasina ihany fa izay mbola hitsonin'ny tompo anareo amin'ny tian'io ty. Izay reto ihany moa ry havako no andray tanana aloha mba hiaraka aminay eto ihany koa ny mpitanina mizadra raha mba hidina aty ambany miaraka aminay dia ho andeha aloha ho ankalazaintsika fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalany tehaka mafy be izany ry havako. Afaka mipetraka ianareo ampy fity ery am-pitoerana fa izay reto ry havako dia andray tanana azy ireo dia aorinan'izay dia mitoy amin'ny fotoana mahazatra hatranisika. Dia araka ny efa voalaza moa ry havako izany dia ao anatin'ny fandarana dia hira ny atokopira ampy fity izao. Ity zany no
fanompoana voalohany ataon'izy marina fefantendry any izy ireo fa eto anivon'ny fiangonana zany dia tia ny fanompoana voalohany iarahany amin'ny fitisy reto zanatsika reto dia mamonjy ny toerana ianareo dia ny amin'ny fity koa moa mamonjy ny toerany dia aorian'izay dia mitoy ihany ny fandarantsika ndao tompoko.
Andriamanitro misaotra anao io zahay fa ny Andriamanitra miaino anay mandrakariva ary misaotra ny amin'ity fotoana ity ahafahanay mitondra eto anatrehana indray ny etaetam-ponay ny fanarinay eny ny zavatra rehetra mety mitambesatra aminay koa ianao no Andriamanitra mpamonjy anay sady rainay no ny amin'i Jesosy Kristy mivavaka izahay ho an'ity firenena ity miariary sy mianjanja loatra eo anatrehanao ny toe-javatra misy tsy takona fenina eo anoloanao Andriamanitra ny olo Andriamanitra efa niteny hoe zao mahalala ny hevitra hiverina anareo dia hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany mivavaka izahay aoko zany hevitra ao zany Andriamanitra no tanteraka eto amin'izao toe-javatra sy savorovoro iainana izao matoky sy mino izahay fenao Andriamanitra no miasa hatanteraka ny zavatra rehetra araka ny kinasanao ka tsy misy ho tanteraka afa-tsy izay sitraponao irery ihany sany no eta hitanay mivavaka izahay ho an'ny tompon'andraikitra tera-pivavahana rehetra eto amin'ity firenena ity indrindra ny mpitandrina rehetra ato anatin'ny FCKM manomboka any amin'ny barao-mpiandraikitra foibe izay tarihan'ny voalohany dia ny Docteur Irako Andriamasoa mimpitandrina ireo mpiandraikitra foibe rehetra apetraka mandrakariva eo ampelantananao hotoloranao saina sy fahendrena ary faherezana avy amin'ny fanenao masina ahafany manatanteraka sy manefa ireo antso sy fanompona samihafa izay niantsonao azy ireo tsirairay avy tompo mba ho tonga fanasina sy ho fahazavana tokoa n'izy ireo eo anoloan'ny adidy amanandraikitra izay nankinao azy manoloana ny firenenay koa ankehitriny tompo mivavaka izahay manokana ho an'ny filohan'ny FCKM izay sady filohan'ny FFKM ianao ho an'ny olotsaina azy manoloana ny adidy mavesatra iantsoroany ao anatin'izany mahafilohan'ny FFKM zany tompo apetraka mandrakariva eo ampelantananao mba hahitandro ny fiombonana sy ny firaisan'ny fiangonana tokoa ny izy ka ny fahefan'ny fanenao masina no hanapaka amin'ny zavatra rehetra izay antsoroany mivavaka izao ho an'ny mpitandrina rehetra FCKM miparitaka sy miely manerana ny Madagasikara indrindra manerana izao tontolo izao koa azy tompo aoka ny fanenao masina mbomba ny tsirairay avy ary ampahery ny rehetra satria maro no misedra zavatsarotra any amin'ny sehatra amin'ny fitandremana samihafa izay ametrahana ny tsirairay avy any vavaka izahay ankehitriny indrindra ho an'izao président synodal izay mamangana eto tompo mba ho tsimbinanao
hoarovanao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ary omenao ny hery sy ny tanjaka momba ny fahasalamana trany any izy ahafany manefa ny adidy manandraikitra mahafilorana sy notapartany azy eo ihany koa ny mampampianatra eo anivon'ny toeram-panomanana mpitandrina azy dia matoky sy mino zay fa ny ankonany koa dia tsy ho diso anjara ny fahasoavana avy aminao ka ho ankonana manohana amin'izao asa fanompoana lehibe nankinao amin'izao vavaka izay tompo ho an'ny fiangonana eto amin'ity fitandremana isotro fitiavany ity ny kristianina rehetra tompo jereo ny isam-baravarana jereo ny isam-batan'olona ary vangio mba hay mitoraka aminao amin'ny toejavatra rehetra iainany aza vela hovariany amin'ny toejavatra sarotra fa ianao ny Andriamanitra no hiditra an-tsehatra ka hamany olana rehetra ho an'izay mananolana ary inona fa maro zany tompo ao misy manana ny marary angatany ianao mba hahasitrana ny aretina rehetra ato amin'ity fitandremana ity ary naiza toerana misy azy na amin'ny hopitaly na mety hoe ny andalana koa aza eny nato amin'ity tranonao ity tonga eto ihany fa mety maharisarisa raisy tompo ny aretanay rehetra satria ianao Jesosy Kristy no efa voasotra fa mitondra ny aretanay ary ataoko mba hanana anjara amin'ny fanasitranana avy amin'ny diakapoka ny entra taminao ny tsirairay avy izany no angatana aminao mba ho salama vatana tsy ho foarofy eny ho salama fanahy koa ka azoto ho amin'ny fanorantena marina ho anao zahay tompo ao ro mety manana namoya havatiana manamanjo mafy aminay olombelona ny fisarana manaina eny sarakolona irery tompo aoka ny fanenao masina dia le fanay mpampahery tondra fampionona sy fampahirezana ho an'ny fianakaviana manontolo ary matoky sy mino zahay fiainao Andriamanitra mampiombona ny tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra apetraka mandrakariva mimpilatananao ny fiainan'ny sampana rehetra sy ny fitambana rehetra amin'ity fitandremana ity tompo ampaherezony tsirairay ary hazo soto apitrika hatrany amin'ny fanatanterana ny tetika asa rehetra ho fampijoroana ny fanjakanao Andriamanitra sy ho fampelezana ny filazantsaranao matoky sy mino izahay fiainao Andriamanitra mihaino ny vavaka tanteranay satria fantatray fa ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra velona Andriamanitra miasa ho anay ary mahatanteraka ny teny fikasanao satria ny vavakay dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary izy ilay nampianatra anay mivavaka manao hoe rainay Jesosy any an-danitra ao masina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay io ny anina sahaza ho anay ary mamelana ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Avy amin'ny fitantanana ny fananana Fobe FJKM, FIFA FJKM. Amin'ny anaran'ny Tompo, an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, tsy ianao amin'ny fiavian'ny Tompo. Ry havana, miarabantsika mpianakavy ny finoana manerana ny sahany FJKM, mahatratra izao fotoan-dehibe isaky ny alahady faharoa amin'ny volana novambra izao, izay natao hitondrana am-bavaka ny fitantanana fananana eo anivon'ny FJKM. Ny FIFA FJKM dia ampatsevina hatrany fa misahana ny fitsiriana sy famantarana an-taratasy ny fananan'ny FJKM ary koa mikady sy mampamokatra azy ireny. Izany moa dia ireo fananana azo etsehana sy ny fananana tsy azo etsehana. Misaotra ny Tompo isika fa nahavita fampiofanana teo anivon'ny synodam-paritany na dia mbola tsy voasahana daholo ary ny lafin-zavatra rehetra mahakasika ny fitantanana ny fananana. Toy izao ary ny afatra: voalohany, fantaro, farito, kajio ary ampamokary ny fananana men'ny Tompo ho tantantsika. Faharoa, aza dinoana ny manatanteraka ny fitondrana am-bavaka araky ny voalahatra ao amin'ny boky taridalana amin'ny FJKM ho amin'ny vavaka 4 ora amin'ny 4 ora. Fahatelo, aza dinoana iray ny fanohanana izao asa masina izao amin'ny fanaovana ny rakitra, isaorana moa izay fananao izany isaky ny fotoana toy izao. Ho antsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia isaorana hatrany ny fandraisantsika anjara ny amin'ny rakitra efa voalaza teo. Isaorana koa tsika amin'ny fiezahana hikajy ny fananana iombonana eto amin'ny fiangonana
fa indrindra ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny fiangonana. Tsarovy fa rehefa samykajy ireny fananany ireny sika dia tsy ho be ny fandaniana amin'ny fikojana sy ny fanamboarana. Isaoranareo mpiara-miasa dekona ny vomivoameran'ny fananana izay angatana mba hitsangana eny toerana ho fantatry ny fiangonana na dia efa marimarana ny tao-piasana azy. Saora tompoko, eto mpamarana dia mampahery sy manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ry havana. Tsarovy fa voaforona tao amin'i Kristy Jesosy hanao asa tsara isika. Miorena tsara aza miova. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.